misy foana zany fa ianao no atanjahana. Ianao no atanjahana mba ho tonga saina fa afaka mandresy fakapanahy ianao. Possible zany a. Rehefa mijery ny fiainan'i Jesosy tsika dia Jesosy tsy nahalala ota. Ary rehefa nateraka Andriamanitra tsika dia lasa natiora tsy mahay manota. Ary izay no avantage rehefa pasteur tsy manondrana koa ny pasteur anao. Manampy be koa zay. Manampy be zay. Ary anisany isorako an Jesosy zavatra rehetra atao amin'ny tanàna. Dia tiako ianao tena handray zava-tsoa ihany koa avy amin'Andriamanitra. Courage eo amin'ny toerana misy ianao eo. Mety maro ihany koa ny nandalo teo nampandresen'i Jesosy. Ho ampandreseny eo koa ianao. Amen. Dia tsika no fahafatana no sitrapon'Andriamanitra ampisaorana. Ankasitraka tsika satria tokony hisaotra azy tsika. Ary zany mahatonga amin'ny fotoana ohatr'izao aloha ny hirosoana amin'ny teny. Dia tsy hoe fahazarana, tsy rituel, tsy liturgie le izy. Fa fiainana. To dia hisaory Andriamanitra. Adiva marana ny mois de février ianao misaora azy fotsiny. Misaora azy fa isan'ny velonaina, ny tsongainy, ny tarihany, ny hofidiany manokana indray dia ahitany ity fotoana andro amaraina ity. Mankasitra azy fa ny sofinao mbola sensible mandreny teny. Eo ny fampaherezana. Fampaherezana zany mahafinaritra mandray azy. Fa raha vao miditra amin'ny fantsiana, somary ohatry ny hafahafa kely nefa misaotra ny tompo ohatry ny mahazaka fantsiana ihany ianao. Isaory daholo zany rehetra zany fa mety tsy ampoizinao fa mampitodika anao ho any amin'ny fahatanterahana. Mampiomana anao mba mandrakizay ny fitondran'Andriamanitra sy ny fitantana ianao hatreto. Maraimba vao isaorana sy ankasitrana anao tompo, matsiaro tokoa hoe tiako ny lehilahy na ny olona no fafantanany eny tontolo eny ary zany no ataonay. Eto amin'ny fanatrehanao zay ravoravo satria ny fanatrehanao dia fahafenoana, fahavikisana. Misaotra fa maro ny zavatra mety ho manahirana, mampiady saina, zavatra mety mavesatra, tsy mahafinaritra. Fa rehefa tonga eto amin'ny fanatrehanao zay Jesosy dia misy fiadanana, misy fitsarana satria fantatray fa ianao lay tokana afaka mahavonjy anay, mahavita ny zavatra rehetra. Misaotra ny amin'ny androany, misaotra fa herinandro avao adiva marana mois de février zay, misaotra ny amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Ianao no mitarika tonga anay tsy ho tafandromandry any amin'izay fiainana-tokantrano sy fiainanay any ho tonga eto amin'ny fanatrehanao hanatrika sekoly. Ny antony sekoly dia hampianatra zavatra tsy hay ho amin'ny mpianatra mba tonga mpianatra tsy mahay miditra eto lasa mahay miala eto. Ary zany no etahitanay mba ahay hiaraka aminao, ahay hifankazatra aminao, ahay ho tarihanao, ahay amoaka ny trésor efa atao anatinay na toetra na gifta na zavatra be dia be. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafitsika ho an'ny tompo mahazo toerana vetivety ary. Araka ny tenin'ny pasteur teo possible ianao tsy mienjera. Possible zany. Possible zany. Mety efa tsy mampino intsony zany amin'izao vanim-potoana heverina fa sarotra sy maizina fa te hilaza aminao fa possible zany mijoro zany. Possible zany tsy mienjera zany. Possible zany hoe tsy lavo zany. Possible anatin'ny finoana mibanjina an Jesosy afaka miaina izany. Maro ny fanontaniana mipetraka ary fotoana ohatr'izao dia ararotin'Andriamanitra ny mamaly izany dia ao ambadiky ny fanontaniana mivaly misy fitsarana mahazo toerana ihany koa. Satria rehefa manantona ianao dia mazava ho azy fa manantona ianao miaraka amina etaeta. Manantona ianao miaraka amina fanontaniana dia valian'Andriamanitra amina valim-panontaniana. Anisan'ny mitondra fahadiso-kevitra. Azafady, anisan'ny mitondra fahadiso-panantenana ny fahadiso-kevitra. Raha vao diso hevitra tsika amina zavatra anankiray dia ny fiafarany iny tsy maintsy ho diso fanantenana ianao. Satria tsy le zavatra eritreretinao no mitranga eo fa zavatra hafa mihitsy no miseho. Dia izay no mahatsara an'ilay hoe mianatra. Satria ao anatin'ny fianarana no sokafan'Andriamanitra ny ao anatinao hoe ty zavatra ty mihefara ohatr'izao. Ty zavatra ty tsy mihefara ohatry ny ty lehetriretinao ty. Ohatra. So zao tenin Jesosy eo Matthieu 10 dia hitsika amin'ny lohateny. Ozy izy hoe mitory ozy izy hoe mibeba fefakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Misy ny nasainy toriana. Dia aveo ozy izy hoe sitrano marary, diovy ny boka, atsangano maty. Misy ny asa nasaina natao. Dia any amin'ny fahatelo izy miteny hoe aza mitady vola. Mazava anie zany. Ianao zany raha mitory teny sy manasitrana
dia tsy vola ny azonao. Ka raha hitady vola zany ianao ty azy ty a, dia ho diso hevitra. Satria tsy vola no omen'Andriamanitra anao rehefa manompo azy ianao. Hitanareo amin'izay ilay zavatra mazava be, dikan'izay tsy fitadiavam-bola zany a ny fanompoana. Ataovy raha maheno tsara tsika hoe. Raha vao tsy miverina amin'izay tenenin Jesosy dia lasa diso le eritreritry le olona, dia lasa sanatry manaonao foana avy eo ny olona. Dao tsika hijery a zavatra nomen'Andriamanitra antsika izay mino fa anampy be dia be ny fifandraisantsika amin'i Jesosy. Lohateny androany a dia zaho manoloana ny fitiavan'Andriamanitra. Raha mety ndao amerina an'izay tsika isa roa telo a, zaho manoloana ny fitiavan'Andriamanitra. Averintsika farany a, zaho manoloana ny fitiavan'Andriamanitra. Dingana voalohany a, tena tianao Andriamanitra. Aza misalasalany amin'izany, tena tia izy. Ary tsy vitany hoe tianao Andriamanitra fa izy mihitsy ny fitiavana. Izy mihitsy ny fitiavana. Zay mahatonga Romanina 5:15 ndao atombotsika. Romanina 5:15. Ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika. Fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Andriamanitra dia Andriamanitra tia. Ary Andriamanitra tia no mamonjy antsika mpanota. Ao a. Izany hoe raha ndreo markenao zany dia efa misy zavatra tokony hisokatra ao anatinao fa enao mpanota ny tiany. Possible anao zany mpanota fa tiany. Alefa sary izay eritreritra izay a. Aza taitra fa hiditra any amin'ilay votoatintsika hoe nidiranao any an-danitra ve fitiavana anao mampanota anao ve nidiranao any. Izay ilay anton'ilay androany. Misy zavatra mila korigenao. Asika hoe zany, mino fa misy efa mahita amin'ny film any amin'ny farany sady zao vao miteny izay sady a. Mazava be zany teny zany hoe Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota tsika, dikan'izay tsy misy ifandraisany amin'ny état amin'ny fijoroanao ny nidinan'Andriamanitra hamonjy ianao. Raha miteny zany Andriamanitra hoe vonjeko ianao, tsy midika mihitsy zany hoe mety ianao na tsy mety. Au contraire ary, ianao tsy mety mihitsy nidinany mba ho vonjena. Ary eto dia Sekoly Fanasitranana amintsika androany, tsy miteny ny Baiboly hoe nidin'ny Kristy hanasitrana, fa nidin'ny Kristy hamonjy. Dikan'izay manao rappel foana tsika fa raha mibahana be ao anatinao fanasitranana fa amaivanao famonjena dia ny zavatra ataon'Andriamanitra eto ho atodika Andriamanitra ny anatinao hiaiky ny famonjena aloha vao hositranana. Fa samy vita andreo. Fa tsy tiana ianao ho tonga eto dia fanasitranana fotsiny voarainao dia mandehandeha any ianao olona sitrana ho very. Tena tsy zany mihitsy ny ampon'Andriamanitra. Fa aleon'Andriamanitra ary olona marary olona voavonjo marary miandry ny fiavian'ny tompo. Eny tsara. Mety hafahafa kely izy fa aloha mazava ohatr'izay ilay hafahafa. Aleon'Andriamanitra ary ianao marary voavonjo miandry azy. Toy izay sitrana niala taminy mba hampiharihary aminao fa tsy ho fanasitranana mihitsy mamaiky an' Jesosy fa ny famonjenanao. Satria ilay fanasitranana eto ambony tany fa ilay famonjenanao ilay hatrany amin'ny fiarahana aminy mandrakizay. Tena akaikinao ilay miaraka amin'ny mandrakizay hoe zay ny tokony ao anatin'ny fotsika hoe. Dia tsofo rano izy manaraka ho azy ny fanasitranana hoe. Kristy tsy nidina nasitrana. Ny antony efa nisy fanasitranana meloana tongavan'i Jesosy. Donc zany tsy fanasitranana mihitsy ilay izy fa famonjena. Ary ny anjely dia niteny hoe Kristy ozy izy dia tonga hamonjy ny olona amin'ny fahotany. Tsy hamonjy ianao amin'ny problemam-bola koa aloha zany izy, fa hamonjy ianao amin'ny fahotana. Mety ho fahotana mifandray amin'ny vola koa nefa ilay izy. Azonareo amin'izay ve ilay izy? Na fahotana mifandray amin'ny tokantrano, fahotana any am-piasana, fahotana ao amin'ny fiarahamonina, misy karazany. Dia anafaka anao amin'iny no nidinan'i Jesosy. Andriamanitra tia. Ary miandry ny fiovantsika izy ao aorianan'ny famonjena mba ho fantany ianao ka ho ampidiriny any amin'ny mandrakizay miaraka aminy. Raha maika be ianao ka tsy maintsy mody dia voarainao sahady ny votoatin'ilay fotoana androany.
fa raha zaho ianao miandry kely fa matsiro be ny fanazavanao meny tompo mba tonga anao ahafantatra hoe tiany Jesosy tiany Jesosy tsisy nandahan'izay fa tsy izay ny ampiditra anao ary. Ho hitanao misy olona be dia be ao tena tiany fa tsy tonga tany satria tsy avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao no hidiranao any fa avy amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra anao. Romanina 9:13 sokavantsika amin'ny Baiboly Romanina 9:13 minaran'i Jesosy araka ny voasoratra hoe Jakoba ny tiako fa Esau no alako. Jaona 15:9 tahaka ny tiavan'ny ray ahy no ny tiavako anareo tomoera amin'ny fitiavaka anareo. Jaona 17:23 Izaho ao aminy ianao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy mba ho fantatro zao tontolo zao fa enao efa naniraka sady efa tiany zao tontolo zao tahaka ny tiavanao tamin'ny voalohany Andriamanitra ny teny hoe Jakoba rery ny tiako Israely jiosy. Rehefa tonga Jesosy dia nirektifien'i Jesosy hoe ny anton'le fitiavan'Andriamanitra manokana ny jiosy satria anao fanekeny izy mba hamonjy ny olona rehetra. Ny programa nataon'Andriamanitra niainga teo amin'ny Abrahama sy ny taranany fa ny tena ho ampon'Andriamanitra ny olona rehetra. Tovy raha maheno tsara tsika. Andriamanitra tia an'izao tontolo izao tahaka ny fitiavany an'i Jesosy fa tsy hoe Jakoba rery. Jesosy tia an'izao tontolo izao tahaka ny tiavany rainy azy. Ohatra, raha miteny azy hoe tena tiako be pasteur Sandratra. Tovy amen. Alleloia, hosana mihitsy zany. Dia tsy midika zany hoe pasteur Sandratra rery ny tiako. Fa pasteur Sandratra miinterpréter izy hoe way niteneny tamin'ny micro teo mason'ny olona za rery ny tiany. Zay le navoan'ny jiosy. Zavatra indray mandeha tenenin'Andriamanitra dia tonga dia niraisina hoe tsika rery. Dia tsy maintsy nidiny Jesosy nanazava hoe tiako pasteur Sandratra, tiako tia Romia, tiako daholo tsika rehetrarehetra ireo zay vao azon'ny olona hoe haikay Andriamanitra kay tsy hoe nanavaka ny jiosy fa nampiasa ny jiosy izy mba hisiany famonjena eto ambony tany fa ny tena ho ampon'Andriamanitra ny olona rehetra. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Fahazo faharoa isika ankasitrahan'Andriamanitra. Maro amin'ny olona no mijanona eo amin'ilay fahazo voalohany tiany dia rehefa tenenao izy hoe bajan'olona le sigara aza fampiteniteny fa za tiany Jesosy. Ie, enao ne tia fa le sigara anao tsy tiany. Mahitsy be zany aka za tiany dia tsy hoe tafiditra foana raha vao miaraka amin'ny sigara dia tsy tafiditra noho ny amin'ilay sigara nefa enao tia niditra. Zay ngamba mazavazava kokoa. Tia niditra satria tiany ianao ho anao ny nahafatesana. Fa le sigara sakana satria le sigara tsy mampiditra an'ilay sigara tsy mahalany tananao tsy mahalany ambavanao. Raha miala ianao. Fa manina pasteur antenenao zany satria tiany ianao. Bokin'ny Joba dia milaza fa setroka izy ny avy eo amin'ny vavorony ary mahafoatra ny vato izy ny fony. Ny fetraikany ara-panahy ny fifohana sigara dia manamafo. Ary tena nahita maso an'izany tena mahafony ny olona mpisaora. Tena misaora azy amin'ny zavatra rehetra. Fa nisy vavolombelona tetanivitsika hoe ain'Andriamanitra ataony manafaka. Vitan'Andriamanitra hitanareo reny vavolombelona ireny zany manaitra antsika eo amin'ny sehatra misy antsika hoe io ary le tout est possible ny tenenin'Andriamanitra. Ilainao reny mba hafahanao mandroso eo amin'izay mba misy ianao ihany koa. Matthieu 7:1-20 milaran'i Jesosy. Tsy zay rehetra manao amiko tombokotomboko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao sitrapony raiko zay ny an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tomboko le teneniny vao eo tsy efa naminamy tamin'ny anaranao ve zahay? Tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao ve zahay? Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao ve zahay? Remarque be zahay eo maika ahitana hoe tsy namonjy sekoly. Mamonjy sekoly. Tonga natrehan'ny tompony asa ianao dia nandreny miteny hoe zany nanao ny asa. Hitako Jesosy teny hoe tsy fantatro satria nareo nanao an'ilay izy. 9:20
Ary dia ambarako amin'ny maromarina hoe tsy mba fantatra akory nareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Iverina amin'ilay teo reo olona reo ve tsy tian Jesosy? Ao mba valio mafimafy tsara. Ahoana tia sa tsy tiandreo e? Izy hoe dia niteny hoe hidina hamonjy ny olona rehetra ankoatran'ireo. Ka hidina izy hamonjy ny olona rehetra. Tiany daholo ny olona rehetra. Rehetra olona nanao fahagagana rehetra tiany. Fa tsy fantany. Izay ka mazava ve zany? Mahavariana e? Ahoana koa ny itiavana olona tsy fantatrao? Zany Andriamanitra zany ko. Eo amin'izay ilay hoe tiany foana. Tandremo sao dia tsy miova ianao satria tian'Andriamanitra foana ianao. Mila miova. Fa tsy hoe tiany foana. Tiany foana. Za ilay adaladala kely iny, tsy adaladala zany ianao, endry ianao aminaran'i Jesosy. Le zavatra tenentsika mihitsy lasa mamaritra ny lalam-piainantsika. Ary ny zavatra saintsaintsika lasa mamaritra ny maha-izy azy antsika na ny identité. Tandremo zany. Reto olona reto naminamy tamin'ny anarany. Tiany rasa tsy tiany. Tiany. Le namoaka demoni. Tiany. Le navoaka demoni. Tiany. Le nanao asa lehibe. Tiany. Fa rehefa tonga teo aminy tsy fantany. Zay le reglenany e. Ianao zao tsy afaka teny angatsy tsy tianao. Tiako ianao ka. Fa izy ianao. Tsisy teny mihitsy ato hoe milamiko ry mpanao meloka halako sady tena tsisy an'izany io. Fa izy milamiko fotsiny fa tsy fantatro nareo. Angatsy isan'izao tontolo izao reto olona reto mpanao mirakla be reto e. Isan'izao tontolo izao isan'le tian'Andriamanitra ireo. Fa zao tian'Andriamanitra fa tsy fantatry Jesosy. Raha sendra maika be anao ka tsy maintsy mody ihany koa izay poingeza be iray dia afaka hoentinao mamakivaky ny journée. Tian'Andriamanitra fa sanatria tsy fantany. Dia raha mahainao izay ianao zany tokony tsy maika indray satria hoe ahoana zany tonga ho fantany. Manjary lasa mivoaka ianao dia tiany ah. Fa tsy fantany. Aloha hiverina indray zany. Tena kaikinao, ianao anie tiany. Nizaniza miteny aminao. Fa tsy tianao. Dia Andriamanitra mijoro. Fa tianao foana izy. Tsy mahintehaka ho an'Andriamanitra. Inona ny problema ilay zanak'adala saika tsy niverenany? Sao tsy ho tiany dada intsony. Tsy any amin'ilay miverina. Fa inona ny anjo raha sendra miverina? Manjo anao raha sendra miverina, fitiavan'Andriamanitra mitsena anao. Fa tsy ao an-tranony ray le mijanona ao an-tranony kisoa. Niady tamin'izy ake io zanaka io rehefa tonga tany taloha tao an-trano, niady tamin'ny rainy. Fa rehefa niala tao izy dia niady tamin'ny kisoa. Niara-petraka tamin'izy ake izy taloha, niara-petraka tamin'ny rainy. Dia rehefa niala tao lasa niara-petraka tamin'izy, niara-petraka tamin'ny kisoa. Izy ake mba olona presaka aminy tao, ny zokony dia ny rainy. Raha mamaly izy zava ny rainy mety mampiresaka. Fa rehefa tsy naika izay lalina tsara izay izy, dia lasa kisoa no miresaka aminy. Misy fiafarana io zavatra ataontsika io. Kisoa ny anarany. Raha zah ianao miendry tsara. Rehefa ohatran'ny ray, mitoerao. Raha sendra tsy ao, verenao. Tsy tany lalana, miantsoan Jesosy fa izy anoranao ny lalana. Ny elan'ilay zanak'adala tao an-tranony rainy ve midika efa tsy tiany ray intsony ve izy? Tena tiany. Tsy nahita tory io dadany io ambara-piverenany io tovolahy zanany io. Proof, vao mipotra avy any izy dia inona nataony? Niazakazaka. Tsy niteny Jesosy eto hoe miala amiko nareo fa tsy tiako. Tsy fitiavana ilay problème. Fa resaka heloka. Tena kaikinao, tsy fitiavana ilay problème fa heloka hoe. Ka ny mpanota tian'Andriamanitra fa ny fahotana ataon'ilay mpanota tsy tian'Andriamanitra. Ary mila miala amin'ny fahotana amin'ny mpanota mba hisitraka an'izay nomanin'Andriamanitra na dia tiany aza. Tsy fitiavana ilay problème satria tiany Jesosy ireo olona ireo. Fa heloka ilay satria fiantsoan Jesosy azy mpanao meloka.
Nefa ireo olona ireo tonga teo amin'i Jesosy ny se présenter hoe mpanao fahagagana. Fa Jesosy tompo fahagagana ny teny, mpanao meloko nareo. Le olona tonga avy any miteny hoe tompoko. Jesosy mamaly izany fampiantso tompotompoko. Le olona tonga avy any miteny hoe mpanao fahagagana zay, Jesosy ny rectifier mpanao meloko nareo. Tonga avy any zareo, tsy tadidinareo ve zay, Jesosy ny teny tsy fantatro nareo. Resaka tsy mifananina zany a. Aleo eto ambony tany tsika mifandiso resaka amin'ny olona mitovy amintsika, toy izay ifandiso resaka amin'Andriamanitra. Tena kaikanao, tena tiana ane ianao io e. Malahelo izy ianao marary hoe. Fa indraindray hoe a, avy aminao le aretina hoe. Aleo toy izy na kely. Ka nahositranina ary ianao hoe. Dia averinao le izy hoe. Aza misotro toka. Eto ambavaka pasitera efa simba vavongo avy amin'ilay toka. Eto ambavaka ianao manao miracle Andriamanitra vavony vaovao. Vavony jau pill. Ny arivan'iny petahanao toka indray. Ny apitsin'iny simba indray le sy ny hoditra vavony. Nefa Andriamanitra efa nanavao. Aza miverina intsony amin'izay efa nanafahany tompo anao. Amen. Tsy ampoziny izy ireo fa ry zareo no nanao ny asa lehibe tamin'ny anaran'i Jesosy. Zareo. Zay le niteneny teo hoe zahay. Ny loza ry havana dia zay tsy fantany a, roahany miala aminy. Ary le izy tsy hoe miala ao an-tranony a, fa miala ao aminy. Zay mahatonga antsika tsy miandrandra lanitra fa miandrandra Andriamanitra. Matteo 25:10-12 minaran'i Jesosy. Raha mbola lasa ny vidy ny virjiny adala dia tonga mipapakatra. Ary ny virjiny 5 endry izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virjiny 5 adala teo ka nanao hoe tompoko voay zahay. 12 fa ilay mpapakatra sy tompo namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Reto virjiny 5 adala reto ve tsy tiany Jesosy? Izy ary madioko. Ny ary tory ihany. Mbo nitondra solika ihany. Teo ihany. Fa izy Jesosy tsy fantatro. Inona tsara ny tena mahasamihafa an'ireo ary? Inona le hoe tian'Andriamanitra sy le hoe ankasitrà an'Andriamanitra? Raha le tenin Jesosy ao Mateo 7 dia tian'Andriamanitra ny olona rehetra, fa ankasitràn'Andriamanitra kosa ny olona tsy manao eloka. Mazava be fa ny olona ankasitràn'Andriamanitra no mandova ny fiainana mandrakizay. Tsy ny olona tian'Andriamanitra. Tena kaikinao, Jesosy mamonjy ny olona rehetra hoe a, fa ny olona ankasitràn'Andriamanitra hoe a, no mandova mandrakizay hoe. Dia toy isika ilay izy, tsy avy amin'ny asa ilay izy hoe a, fa avy amin'ny fitarihan'ny fanahy hoe. Raha vao mahatsapa ianao hoe miasa be mihitsy no anatin'ilay izy dia efa diso ilay méthode ampiasainao, dia ampiriarianao ilay izy. Fa ny zanak'Andriamanitra dia tarihan'ny fanahy masina. Matoa zany ianao tarihan'ny fanahy masina dia efa niteny tamin'ny fanahy masina ianao hoe tario aho. Matoa ny fanahy masina mitarika anao dia efa nialoava ny etaetam-bavaka hoe fanahy masina ho tario aho. Ny mahasamihafa ny fanahy masina sy ny fanahin'ny demonia, ny fanahin'ny demonia tonga dia mitondra. Na tsy ao ary ny safidin'ilay olona. Fa ny fanahin'Andriamanitra kosa tsy manao na inona raha tsy ianao mihitsy miteny hoe manaika. Dikan'izay tsy hitarika anao zany ny fanahy masina raha tsy mivavaka ianao. Tsy maintsy olona mivavaka aloha zany a no tarihan'ny fanahy iainan'ilay fankasitrahana mba hahatonga anao a ahita an'ity le hoe vavolombelona voaresaka ity hoe sady tiany ianao a no ankasitrahany. Jauna 8:29 minaran'i Jesosy. Hoy ny Tompo, izay naniraka dia eto amiko. Tsy nandao ao irery izy. Misy satria. Misy dika matona sian Jesosy satria. Satria za manao izay sitrany mandrakariva. Amin'ny teny anglisy izy dia hoe to please God. Plaire à Dieu, teny frantsay.
manao izay mahafinaritra an'Andriamanitra. Tsika moa vao miteny hoe manao dia ohatran'ny hoe acte, fa tsy acte ilay izy fa fijoroam-piainana. Rehefa mamela heloka foana zao ianao dia faly Andriamanitra amin'izany toetra asehonao zany, satria toetra an'izany. Izy Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela heloka. Enao nampanota aza dia tian'Andriamanitra. Enao ny tiany fa tsy le fahotana ataonao. Nefa le fahotana ataonao dia miraikitra amin'ny ainao ary manakana anao tsy hiditra any amin'izay nomanin'Andriamanitra amin'ny fitiavana anao. Ny fahotana man tsy tafiditra any amin'ny mandrakizay. Ny fahotana sy izay olona zakany. Na dia tian'Andriamanitra ary le olona zakany. Izany hoe ny fitiavan'Andriamanitra zany tsy afaka manarona amin'ny fahotanao amin'ny fotoana farany. Fa afaka manarona amin'ny fahotanao ambara-pahatonga ny fiovanao. Manam-paharetan'Andriamanitra ny aminao. Izay mahatonga ilay fitiavana mandrakizay ny tiavako anao izy, izany nampaharetako ny famindrapoko aminao. Fa rehefa tonga amin'ny farany raha sendra tsy niova ianao, dia ilay tsy fiovanao, ino tsara amin'izay, ilay tsy fiovanao eo amin'ilay farany no hamaritra amin'ny mandrakizay, fa tsy ilay fitiavan'Andriamanitra namindra fo taminao ambara-pahatonga ilay fotoana farany nefa ianao tsy niova mihitsiny. Satria ny anton'ilay famindrapo mihitsy tsy azosika raha vao izay. Mahatonga n'Andriamanitra mamindra fo aminao mandrakandroany io anie, manantena izy fa iova ianao. Fa tsy hoe manantena izy fa ho any an-danitra ianao. Tena hoe kaikinao, ilay famindrapon'Andriamanitra hoe noho ny amin'ny fiovanao. Fa tsy hoe ianao any an-danitra hoe. Azosika ve zany? Raha ianao any an-danitra no antony amin'ny rano fo, dia tonga dia tolere daholo ny zavatra rehetra satria maninona? Ho ampidiriny any foana ianao e. Diso. Eto izy miteny tsy fantatro. Mpanao meloka ilay teneniny koa fa tsy hoe mizaha tavan'olona fotsiny. Izany hoe misy karazam-piainana tsy ankasitrahan'Andriamanitra mahatonga an'ilay mandrakizay lasa baraingo. Manomboka androany maraina zavela ho baraingo mandrakizay anao. Eto tsika mety zavatra hafa baraingo, ny fahasalamana, ny fiainatokantrano, ny hoavy, ny anjara voatendry, anao ahoana marina, reny baraingo kely reny fa baraingo ngeza be, hoany ve tsika? Ka raha te hoany satria tokony hoany fa any ny tsara lavitra noho izay hitanao eto, na faran'izay tsara indrindra irinao azy, any ny fampiononana ao antsika mandrakizay. Dia tsy maintsy tonga olona tsika ankasitrahana. Mahatonga n'Andriamanitra mamindra fo amintsika menakavy io mandrakandroany te ahita ny fiovantsika Andriamanitra. Fa raha vao migadona ny farany tsy famindrapo no ampiditra anao any fa le fiovanao. Raha famindrapo dia nandova ny lanitra koa le jiolaji lamboty teo akaikin'i Jesosy anankiray, le mpiteny ratsy. Fa le anankiray no mibebaka dia teny hoe zahay mendrika an'izao sady zao. Fa ianao tsy mendrika an'izao. Zahay mpanota, ianao tsy nanota. Jesosy tsarovy rehefa ho avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia zareo fa le nangataka le fahatserovana tao anatin'ilay fiovana no nitenen'i Jesosy hoe anio no mihaona amiko ianao any paradisy. Fa le behivavy anankiray tsisy resaka. Tsy niteny Jesosy hoe mamindra fo aminao ry tovolahy izay manana fatakarana. Ary ankehitriny koa dia tononiko mamindra fo aminao ry lay behivavy miteniteny foany ity. Satria maninona? Ny safidy le jiolahy teo anilany andray na dia tamin'ny fotoana farany. Fa le teo amin'ny anankiray ny safidiny tsy andray na dia teo am-potomo teo akaikiny. Ainareo ve ny avantagen'izy mirahalahy reo? Misy mahay ve? Inona ny avantagen'izy mirahalahy par rapport an Jesosy? Eo akaikin'i Jesosy ray izay fa tsy hafa nialy Jesosy. Aha, tsy afaka nyteny ohatran'le tamin'le kananita le hoe tsy anananina ny ananina manana, tsy afaka manao satria manino samy miara-miantona eo. Dika izay tsy maintsy miresaka. Efa omena zany le occasion hoe tsy maintsy miresaka, mbola tsy miresaka ihany le adala anankiray, azafady amin'ny fomba fiteny hoe adala anankiray. Diso ny mandrakizay satria tsy nahy saisir opportunité tao anatina tsy fiovana. Tiany Jesosy ny olona, kanefa mpanao meloka tsy fantany. Andriamanitra, eno tsara, Andriamanitra mamonjy izay tsy fantany, fa Andriamanitra mandray any aminy izay fantany. Raiso izay. Andriamanitra mamonjy izay tsy fantany, fa Andriamanitra mandray izay fantany. Jaona 5:28-29 naran'i Jesosy.
azagaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra ny apasana amin'ny feony, feon'ny zanak'olona, feon'i Jesosy, dia hivoaka ny any apasana, izay nanao tsara ho any amin'ny fitsanganana ny fiainana, izay nanao ratsy kosa ho any amin'ny fitsanganana ny fanamelohana. Le izay nanao tsara io le niaina ny fiainan'Andriamanitra. Ohatry ny ahoana aloha ankasitran'Andriamanitra, Hébreu 11:6. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Mila mandeha am-pinoana, mila miaina am-pinoana, mila mijoro am-pinoana. Faharoa, Romana 9:9 miaran'i Jesosy. Ary izay eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Midika teny fototra izy dia hoe izay mandeha eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao izay mampifaly an'Andriamanitra. Anankiroa izay voalaza izay zany izao. Voalohany, miaina am-pinoana ianao. Faharoa, tsy mandeha amin'ny nofo ianao. Izay mahatonga le nilaza teo hoe mila mianatra isika taria amin'ny fanahy. Fanahy masina tario androany. Fanahy masina tario amin'ny zavatra tokony ho teneniko, amin'ny olona tokony ho teneniko, amin'ny zavatra tokony hataoko. Ty ny asa tokony ho atrehako, inona tokony hataoko anatin'ity asa ity. Alleluia. Reto ny zavatra tokony ho vitaiko amin'ity volana ity, izy amin'ireo tokony ho vitaiko. Ahoana ahafahako mamita an'ireo? Ty ny asa nankininao amiko, amin'ny fomba ahoana ahafahako mamita an'ireo mba ho fankalazako anao. Dia fanahy masina mitarika hoe ty aloha aza mbola kitihana fa ty aloha atao. Ty atao ty. Ianao zany mieritreritra hoe inona ny toriteny hoentina amin'ny any vavalo. Dia ajanona zany toriteny fa lasa mivavaka. Misy fotoana indray, Andriamanitra mangetaheta anao raisiny kahe dia raisa aloha ny nody fa rehefa avy indray mivavaka. Indray dia lasa indray anao zany mandray nody indray satria tsy izay tianao no atao eto. Tsy haiko roa ianao fa ny analoha zany tsy hoe Andriamanitra andeha hitokana miaraha amiko dia ndao ary fa hiaraka aminao hitokana. Ho aiza indray tsika rehefa avy eo? Tsy haiko azonareo ve zany? Tsy tonga anao sitraponao Andriamanitra izay ny tiako tenenina. Fa amin'ny fomba tsetroretinao amin'ny mihitsy misy zavatra potsihany tamiko tsy izay fa tika. Fitarihan'ny fanahy masina resantsika eto. Fitarihan'ny fanahy masina zany tsy mivalide ny plan nataonao marainaka hatramin'ny hariva hoe amin'ny valo Andriamanitra hoetika mivavaka eto anatrehanao aka 194 za. Niza resevera chauffeur atao mahita fitia. Tonga le 194 dia maheno feo mihitsy hoe mody any an-trano dia mitoka-bavaka aloha. Miala aminaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tandremo dia diso ny feon'Andriamanitra. Fa ianao mamatra fa mila mandeha 194 dia hitory teny hafatra dia Andriamanitra miteny andala aloha tokana fa le zavatra hoentina mihitsy tsisy aloha. Dia le fanekena an'izay izay le hoe mifankazara mitsitoa dia ihany. Tsy formule ny teneniko anao fa le fahafahanao mifankazara satria tsy mitovy ny sofintsika sy ny fitenenan'Andriamanitra aminao. Alleluia. Timoty 2:2 aminaran'i Jesosy. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana an'izao tompo kase izao. Ny tompo mahalala ny azy. Ary koa, aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Io valiny, izy le ankasitrahany sady fantany dia izay miala amin'ny ratsy. Obolona 8:13 aminaran'i Jesosy. Ny fankahalana ny ratsy no fatahorana an Jehova. Petera 2:1 aminaran'i Jesosy. Ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa. Raha tambatra ireo, matahotra an'Andriamanitra aloha ianao, mankahala ny ratsy, miala amin'ny ratsy, izay vao tsara fanahy. Dikan'izay izay olona heverinao fa tsara fanahy nefa manafina faratsiana zany. Tsy tsara fanahy izy ry Baiboly miteny, miala amin'ny ratsy aloha vao tsara fanahy. Fa tsy hoe tsara fanahy manafina faratsiana. Mamita tena izay miezaka ny ho tsara fanahy nefa misy zavatra ratsy tsy elany. Izy kosa aloha tena mahafinaritra be miresaka aminy fa trendray mahifofotsikary any am-bava. Eny ny tompo angamba ny amindra fo e. Miala amin'ny sigara aloha ka. Miala. Mafy be pasera ilay miala. Tsy mafy be izay no mahatonga antsika mifanoa reto. Tsy mafy izany io. Dia volo no mibitsikisana andreo mafy fa sy tafaly ianao ry dada neny tsy aza makany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy izay feo izay. Afaka miala ianao satria rehefa raha ny zanaka manafaka anareo dia ho afaka tokoa nareo. Possible le izy. Averimberina eto za fa possible ianao délivrer. Tsy mila hoe atao eo ampovoany dia miara mididi, tsy manam-potoana hididina anao izay. Sanatria tsy hoe tsy tianao, tsy izay. Fa omen'Andriamanitra anao ilay izy hoe maneke fotsiny fa possible. Atao faniriana ny ho afaka amin'izy izay kosa aloha e. Ary eo ny lasa manahirana satria olona tsy te ho afaka ny rohana devoly. Miala aminaran'i Jesosy le fanahy mampifoka sigara anatin'ny sainy. Vao miala eto dia borika aloha fo. Miala amina dia izy mihitsy ny tsy resy lahatra. Dia mampalahelo mpanompon'Andriamanitra amin'ny lelalela nefa le olona tsy resy lahatra. Anisany ampy anao
Endre dia fantariny efa rany. Dana aloha mikaroka. Dana mba mitatseho internet hoe ohatry ny ahoana zany avokafoka feny sigary zany. Dana mba jereo mba zany jereo rehefa mitra sibere. Dia jereo. Inona ny loza ao ambadiky ny sigary dia mba jereo zay. Inona ny loza ao ambadiky ny toka. Inona ny loza ao ambadiky ny fitsangajangana. Ahoana ny efa ran'ny olona mpandangy, etsetra. Mba fantarane zany. Eto ambony tany fotsiny ary zany. Dia verena amin'izay tenenin Jesosy fa makaiza ireo olona ireo tsy makany an-danitra. Tsy makany an-danitra. Saintsainy mandrakizay anao. Amen. Tsy sarotro zany tena kekinao. Tsy sarotro zany le izy hoe. Ekeo fotsiny le teny hoe dia manafaka ny tompo hoe. Jesosy o tena njoro mihitsy fa izy nanao izay sitraky ny ray mandrakariva. Izy zany modely hitantsika tokony hanovana antsika. Miaina toetra finoana, miaina tarihan'ny fanahy, tsy entin'ny filan'ny nofo, ary zany dia tsy ezaky ny nofo. Tandre mandre ezaka fa raha vao zay dia tonga dia tsy lalana. Zay zany andisa anankiray hanampy anao. Raha vao enina be hoe niezaka be mihitsy hanangina dia efa tsy izy zay nanangina ary ianao. Satria nangina avy amin'ny nofonao ianao. Nangina ianao, oui, fa le antony nampanginanao, nofo, non. Fa tarihan'ny fanahy anao dia herinao mihitsy hoe avy amin'ny vavaka mifanamasina manampy anao hoe aza miteny. Herinao mihitsy izay fanampiany izay dia avy amin'izay bitsika izay no tsy tenenanao. Fa tsy hoe izay efa zatra nangina hatramin'ny mbola kely vizaka izay koa hoe tsisy name fitenenana zany. Mbola diso koa izay. Satria zany zavatra voarainao hatramin'ny mbola kely zany izy fa tsy zavatra voarainao avy amin'i Jesosy. Mihaino ve tsika e? Vavaka tsara foana ianao fa misy zavatra migadona, misy zavatra midona. Ohatra misy olona miady. Hananana, andrasika aloha vavaka aloha. Le olona aloha tsy anaiky an'izay. Dia vavaka ianao tompo. Inona moa zany tokony ataoko? Inona moa ny teninao? Raha ohatra izy mamely ny hakavana dia inona moa tokony havaly? Kaliana dia menao, ahoana moa ny tenenao tompo? Rehefa le alohan'ny hanoty iny, tia misy conseil omeko. Vava. 2 secondes fotsiny agatako aminao. Hoe Andriamanitra afaka manao an'ity. Mba antaniona izay. Fa raha eo mahenonao hoe andana amin'ity fotoana, andana fa le feriko ny androany, tena devoly zany heninao zany. Tonga dia toteneko aminao mpangalatra zany. Zay amin'izay le hoe mila ny ondriny malala ny feoany. Jesosy tsy permettre anao zany hanota, ampahery anao izy kalma fotsiny fa maro ny rahalahy miatrika ohatran'io. Nandresy zareo satria teo mandresy koa ianao fa eto kalma fotsiny fa tsy maka izy io. Raha vao resinao io fa alibe miaraka aminao, heninao zany. Dia raha tsy heninao zany dia mangatamba ho heninao zany. Tsy sarotro ny izy. Sambatra be pastera mahainao zany. Manisy fotoana koa tsika tsy nahainao zany dia jabaka foana dia mifona andray, jabaka foana dia mifona andray. Na hainao ary le ho anao. Tonga eto amin'izay, avy tananao, tsy hitanao izay tanana ho fofoka ianao ary mijabaka fona lava foana eoko. Hitany koa ny tanana tsanganao. Zay no mahatsara an'io tena mijoro tsara. Zay akoatra ny androany, aza atao mavesatra, miaingava avao androany maraina indray. To dia farito, ty 2024 ty tena hitandina amin'ilay zavatra nytenenin Jesosy reto fa zay ny mbo tiany sy mba handrasany amiko. Tsy tiako izy alahelo ny amin'ny zavatra hijoroko indray, sy tsy hijoroko. Tsisy idirany hoe inona ajanoko ny sigara fa atao vao mipoaka ny afera ary. Aza sina an'izay. Aza sina an'izay. Aza sina chantage le izy to dia hiainy fotsiny fa mahasoa anao. Mahasoa anao be zany. Zay le mihoatra noho le hoe tian'Andriamanitra, mihoatra noho ny tiany ianao ankasitrahana. Amen. Tsy ezaky ny nofo satria ny nofo mampireare fa fitarihan'ny fanahy. Fitarihan'ny fanahy nekeny ny fanapahan-kevitrao. Ianao no manapa-kevitra tario dia manaika ho tarihanao. Dia rehefa mifanamasina mitarika anao, tsy manoto zany ianao. Eo no mifampitady zany ny olona, tarihan'ny fanahy ary zany sa tsy tarihan'ny fanahy, dia mivavah. Vavah. Manana fotoana hivavaka. Ohatry ny lany fotoana ianao mivavaka mialoha. Fa rehefa tsara ny décision eo tsy lany fotoana ianao amin'ilay vokatry le décision. Fa raha vao maimaika ianao handray le décision,
mafimafy amin'ny récupéraniny ry havana. Mafimafy e. Fa amoraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mitsangana vaovao. Tsy tonga dia mitsanga mbola tsy vita. Mitsangana vaovao to dia atao. Apetrao tsara hoe amin'ity taona ity tsy lavo. Zay le nampianaran'i Jesosy, raha vao ny sainao mametraka hoe izy mpanangana ny lavo, dia efa mametraka mialoha ianao hoe amin'ny laka misy atoandro amin'ny roa-latsaka fefa no lavo. Fa eo Andriamanitra mahatoky izy sy ny teny sy ny fifidiana ary ny antsony sy ny fitiavany tsy maintsy atsangany. Ny marina manko lava impotraka fa tsy maintsy mitsangana. Fa eo amin'ny fahambaliny misy tolona tapaka eo zay no mitandrina. Ao amin'ny fahambaliny. Ka tsy efa fampiry sao dia efa fanisivy liso ianao tsy mahay manisy. Andramany menjery amin'ny 5e étage isan'andro. Isan'andro dia mitsangana avy hoe potraka marina ka hitsangana. Voalohany indrindra andringa aloha ianao, zay voalohany. Dia amin'ny faharoa chaise roulante. Amin'ny fahatelo fandriana. Fa ianao mbola velona. Mbola mendratra famindrampoana Andriamanitra, mbola menjery andray raha vakapitso. Mbola Andriamanitra ty Oui, fa ny dekan'le izy azo evitena. Misy fanasitrana andro amaraina ho amin'ny fanahin'ny olona tsara avy tonga eto. Misy fanasitrana ho an'ny ainao amin'ny anaran'i Jesosy. Zanak'Andriamanitra taria amin'ny fanahy miaina ny toetra an'Andriamanitra. Tsy ianao miezaka mamela heloka, tsy ianao miezaka amin'ity, fa dio miteny amin'izany avadinao hoe manomboka androany chérie miezaka ity anao, voafelaka ianao. Satria tsy tia ianao zany dikan'izay fa miezaka ianao. Zay mahadiso misy tontira-diso fanandrify amin'izay zay rectifie-tsika tsisy fanomezantsiny zany. Resaka rectification fotsiny. Iezaky izay Jesosy ny tianao toko. Foana izy niezana. Ianao tokony ezahana tiavina fa tsy izy mihitsy zolo. Raha tokony ho izy fa izy tsy miezaka amin'ity ianao. Tonga dia tia fotsiny izy. Satria fitiavana tsy ezaka. Fa tonga dia décision. Tia. Kizy ne masosotra tiako izy na dia masosotra azy. Efa minomboka miditra agape ianao. Zany hoe fitiavanao voalohany zany agatongotra any ambany. Mazava any dia miakatra agaloalika. Fa ny tena programme Andriamanitra agape. Tiana na dia. Amin'ny voalohany mariage anie tiako ianao. Mbola tsara bika mbola tsy niteraka. Tonga amin'izay kambana telo vao manomboka tonga kambana telo. To dia agape no mitsena an'iny fa tsy possible eros tsony. Satria le kibo mizaka le anankitelo fotsiny rehefa lasa izy telo dia efa miroraka iny. Dia raha vao miankina amin'ny kibo tena le fisaka be tsy mihinan-kanina ireny dia ho sahirana hoe tia mivadinao. Nefa ianao nabovoka azy. Hitanao amin'izay ve le zavatra ridicule be. Satria tsy fitiavana eros no mampaharitra ny tokantrano io. Fa fitiavana agape. Tiako ianao na ohatran'izao ary ny kibonao. Satria tsy ny kibonao ny tiavako anao fa fantatro fa Andriamanitra no nanome anao. Za ve dia mbola tianao ohatr'izao mibikako. Mety hatretsika efa tsy problème zany, tena problème zany. Surtout amin'ny vehivavy. Ny lehilahy indray tsy izay, ny lehilahy indray za ve dia tianao na tsisy vola ary. Indray problème amin'ny banditra iny. Le tonga ao an-trano tsy mitondra vola, azavaiko tsara le izy ka. Problème vehivavy any amin'le biky zay mahatonga le efa lehibe dia mbola sahirana eny. Sao dia manano raha misy. Efa lehibe, efa mamy. Ataovy za tsy midiky zany hoe aza mikarakara tena. Ataovy naturel tsara fotsiny fa ny tiavana anao tsy avy amin'ny biky anao ivelany. Itodika ho any mamisy ny memesy ny nene rehetra manatrika eto tsy afaka hifaninana amin'ilay 17 ans 18 ans vao miakatra ny ianao e. Ianao ne mampidy tena hifaninana amin'ireny. Zay dia efa diso. Mireny tsy mahay mipasoka. Tonga dia may. Ianao na dia lestage ka tapahana ary na pandehana masonao mbola voapasoka tsara ny lobaka ramse. Expert. Tsy haiko raha azonareo angamba zany. Tsy maintsy eo amin'ny agape. Tsy maintsy. Tsy possible. Tiana na dia. Mivavaka mialohantsika dia misy etaeta dia misy fiankinana be. Zay ny fanamasina vao mitarika. Mampatsiaro ny fanamasina. Zay amin'izay le hitanareo amin'izay rehefa avy miantso ianao vao mamaly izy. Dia ny zavatra me fanamasina anao dia pitsihana anao dia ampiana ianao. Teo izy ny fanamasina. Andriamanitra namela anao.
mba hafahanao mamela ny hafa. Zay zao fitaria amin'ny fanahy hafahanao mamela. Fa raha misaina ianao hoe tena ano ny vola fa leo mamela sao dia tsy mipotsaka. Tsy fitaria amin'ny fanahy zay efa mamoana zay no mitondra. Dia ohatry ny endrika fifamelana izy. Fa raha vao tsy mivoaka ilay vola, ho hitanao ny fivoahan'ny teny original ao ambadika izay. Verena tsara ao amin'i Jesosy. Misokatra ny vision, lasa mahita ohatran'ny mason'Andriamanitra ianao. Mahita an'ilay olona mitabataba be manao tsy mety ianao, ohatran'ny marary manao krizy mila fanasitranana. Zay zao nisy taona, nisy marary tao an-trano. Mamako. Dia manao krizy, zako manao krizy miaraka aminy. Dia ohatran'ny tonga saina, ohatran'ny miara-marary izy zany. Ohatran'ny tsy mety izy zany miara-marary. Izy mety marary fa ny tenany tokony isupporter. Dia izay mitranga eo, marary manao krizy eo, azo leferina. Dia ampitamberiny fanamasina, ianao akory mba nanao krizy tamin'ny ianao kakaka loatra fa izy ny namafanao. Ohatra zany tamin'ny mbola kely. Kizay ve mba hamalina fiteza rehefa lehibe izy. Ohatra zany. Manina ohatra be dia be ny fanamasina rehefa tonga ilanao sofinao. Ampatsivana anao hoe ianao koa ne mba namindrana fo tamin'izany. Ka androany ianao tokony afaka mamindra foko amin'izay manodidina anao. Fa fanamasina mamea zay fa tsy hoe ianao no be calcul be, fa tsy ao anatin'ny vigady sy ny fidonan'ilay izy sorena be ianao. Fa raha vao tsy hoe fanamasina, tsy midina intention iny. Dia midina ianao ndre Jesosy afao ilay olona mifanaintaina sy mampahoriana. Vision n'Andriamanitra tsy coupable sarotra vela ilay olona fa victime mampalahelo. Alléluia. Ny fanamasina tsy mitarika ho azy zany. Hoe ary dia rehefa teo ampijerena télé dia ohatry ny tarika ho azy ny fanamasina. Tsy vavaka ian'olo vao mitarika izy. Na mety efa nisy vavaka nataonao tamin'ny maraina, dia mety eo ampijerena eo fahavarimbarianana ianao mety tairiny fanamasina tamiko. Tsy mandahan'izay. Fa nisy vavaka aloha. Nisy vavaka ny teneninao tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra aza velo varim-bariana androany. Ohatran'ny tenenin'ny pasteur tao, za tsy ohatran'ireny. Anany dia ho ampatsivo fanamasina izy ao ambadika izay vavaka izay. Raha vao mitady ohatran'ny ohatran'ireny dia ampatsivo fanamasina hoe tonga ary hafa ty ilay nangatanao, tsy ohatran'ireny tsika. Alléluia. Ny fanahy tsy mitarika ho azy fa miandry ianao mangetahita tariana. Zay feno ny fanahy ny tarian'ny fanahy. Ary ny fitarian'ny fanahinao dia makeo amin'ny totation. Totation ny hitondrany ianao. Izay no ny ainan'i Jesosy dia tantareko. Ilay ny ainan'i Jesosy no atoroko anao aloha. Dia rehefa tonga teo Jesosy dia nandresy. Dia rehefa avy nandresy izy vao nahazo hery. Ao ambadiky ny fandresenao fakapanahy, mahery ianao. Fa tsy hoe mahery ianao mandresy fakapanahy. Ka mandresy fakapanahy aloha ianao vao mahery. Zany hoe na tsisy hery ary dia afaka mandresy fakapanahy ve? Ie. Satria tsaronao endry an'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, olona tsy natao hanondrana, tsy mpanondrana ny anarako. Fa natao hijoro amin'izay ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy mpanondrana fa ankasitrahana. Zay tentation zay tsy maharitra ela be. Tsy haiko ny expérience anareo aloha eo amin'ny 3-5 minutes ilay tentation. Fa tsy adiny 5 dia tentation be voany tsy metapitra mihitsy izy zany. Anatin'ilay 5 minutes ianao mila tonga saina. Tsy izy zany. Vao miteny an'izay ianao dia vita ilay izy. Dia renao be mihitsy amin'izay fifalian'i Jesosy hoe merci. Ohatrany hoe tsy haiko aloha zany fa za mety mbola tsy nahita ny tompo mivantana sy mivolombava sy ny etsetra fa misy fotoana ohatry mbo heninao ihany hoe tena ohatry ny fanodona kely amin'ny tsy hita maso. Hoe vitiny alleluia. Fa tsy mitsangana Andriamanitra. Indray izany ny etika tanatrena. Ohatran'ny hoe iny foana. Raha izay ianao miala. Alléluia. Zay maharesy tentation miverina feno hery. Natiora mahazanak'Andriamanitra anao dia ahafahanao mijoro ho karazan'olona vaovao mandresy ny zavatra rehetra. Alléluia. Za manoloana ny fitiavan'Andriamanitra. Tena tian'i Jesosy tsika tsiraray avy. Fa tsy ny fitiavan'Andriamanitra tsika no ahatonga tsika andova ny mandrakizay. Fa ny fankasitrahan'Andriamanitra antsika. Iza ilay ankasitrahana? Ilay niteneniny hoe zay miala amin'ny ratsy no fantany
tsy maintsy mandray décision zany ianao satria ny ratsy iainany tsiraray avy tsisy mitovy fa samy miala eo amin'izay ratsy mety ny ainany sy nampidiriny na neke no ampidiriny tsy afa-miarany atsika efa tafiditra le izy fa azo esorina kosa nefa tena marina zany mety tafiditra le izy fa afaka miala amin'le izy tsika alleluia Jesosy ny modely tsara afaka manao zay atonga an'Andriamanitra ankasitraka atsika mandeha amin'ny finoana dia tsy mandeha amin'ny nofo avy areny hoe mandeha amin'ny finoana dia tsy mandeha amin'ny nofo ianao zany rehefa resahan'ny olona dia tsy tokony le karazan'olona miteny za leo tsy mino an'izany efa teny eto fa mila mandeha amin'ny finoana mino an'izany mino fa possible ka raha misy olona mitantara vision aminao dia zainao le mampidina hoe eny ianareo zany angambany efa tena super jobile pro max 2.0 zany fa dia aza ambanina zay mety ho vision ny hafa na dia tsy takatra ao ary fa mino miaraka amin'le olona dia ampaherezo izy amen zany raha vavy ho an'ny vehivavy zany fa tsy hoe raha vavinao afa le entrenareo le azavaiko tsara amen zany raha lahy tena hitrangy zany ampaherezo izy amen zany possible zany zay le hoe mandeha amin'ny finoana eto ambavaka misy ohatran'ny ho azo zany tonga dia positif tsara satria manino mandeha amin'ny finoana zay karazan'olona zay hony tena kekinao mahafinaritra an'Andriamanitra hony dia le faharoa tsy mandeha amin'ny nofo tsy mandeha amin'ny nofo zany hoe heninao mihitsy hoe tsy nofo tsy besoin charnel no mitarika anao fa fanamasina no mitarika anao mety hoe tsy tonga dia ho azonao androany daholo zany fa mandrosoa foana fa misy zavatra tsy ho tsapanao akory nisy olona fiovana fa horenao avy eo hoay ao aika zany andritran'izay telo volana lasa zay efa niaina amin'ny fitarihan'ny fanahy ary efa nisy zavatra efa miniovaka izy zany alleluia manasanao hitsangana ary ataontsika nofo afatanana ankasitraka ny tompo sotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny teny masina ny teninao marina ny teninao ary fiainana ny teninao aoka entraika hanova zavatra ao anatinay ny fanambarana nomenao andro maraina mba ahafahanay mitondra tena tsara manoloana amin'ny fitiavanao ahafahanay misitraka amin'ny fitiavanao satria novonjenao zay fa tianao fa mila miroso zay mba ho ankasitrahanao satria tianao reo olona zay tsy fantatrao reo ka tsy tafiditra tianao daholo zareo satria novonjenao avokoa fa rehefa tsy miroso amin'ny fanekena manova ny ao anaty sy miala amin'ny fahotana miala amin'ny ratsy dia sady tsy mahita ny fankasitrahanao tsy mahita anao andro maraina aoka isy fanasitrahana amin'ny fiainam-panahy any amin'ny fanoloran-tena any amin'ny fijoroana tsy hanaonao foana zay amin'ny androm-piainanay ho feno fatahorana anao zay amin'ny fotoana mahirery anay le tsisy mahita fa ianao eo sy mahita anay atao vitonga ao anatinay ny finoana tompo fa possible ny fiovanay ary possible ho voatahiry ny fiovanay tsy voatery miiba sy miabala izy fa possible afaka tena hoe voatahiry mandeha tsara le fandrosoana ary zay nialana dia tsy hiverenana tsy ambo zay ka hiverina amin'izay nalohanay ary tsy kisoa zay ka efa nidiovina dia miverina anaty fotaka indray andoto ny tenanay raha anao Jesosy efa manadio anay ny teninao efa manadio anay mino zay fandroa maraina afaka tonga départ vaovao indray amin'ny anaran'i Jesosy amen zareo tsara fa ny fitiavan'Andriamanitra anao dia tonga an'Andriamanitra nasitrana anao fa ny fanantenan'Andriamanitra rehefa manasitrana anao mba handehany amin'izay ankasitrahany ianao rehefa sitrana zay amin'izay rehefa fitizan'le izy ohatra misy zavatra nataonao dia naparary ianao dia afaka sitranina ianao zao maraina izao amin'ny anaran'i Jesosy vokatry ny diakapoko ny fanosorana eto ny fanotronana eto Andriamanitra afaka anao an'izany fa ny question mipetraka ho aiza ianao avy eo hoentinao aiza le vatana sitrana hoentinao aiza le fahasalamana omen'Andriamanitra anao mamaim-poana hoeto any amin'le lalana manovanao amen zany hoe rehefa sitrana ianao maika ianao me mandroso ary raha ataontsika tsy androany maraina indray le fotoana dia maika ianao mbola mandroso foana satria tsy ankininao amin'izay ny fandrosoanao fa fantatrao fa mila mandroso ianao miaraka amin'i Jesosy tao amin'ny fatra marary ny tanao dia vavaka aritsika mendrika ho an'ny olona mangeta-hita ny fankasitran'Andriamanitra ny fanasitranana amin'izay fotoana izay rehefa voarainao mantsy le fanasitranana tsy matahotra Andriamanitra sao dia avery ianao zany
Ary mino andro amarena fa tsy avery ianao zay fanomezana fanasitrana sy fahasalamana omena ianao. Taontsika hivavaka. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eto fanatrehanao ny zanakao tsiraray avy. Samy manana manahirana azy. Natao sekoly fanasitrana andro amarena tompo dia miara mivavaka izay. Mivavaka ho amin'ny fanasitrana sy fahasalamana araka ny teninao hoe zao famantarana zao araka izay mihina mihetra tanana marary izy dia ho sitrana. Ny tanany tsiraray avy no mipetraka eo amin'ny faritra marary. Ary amin'ny fahefana, amin'ny fifaliana, amin'ny finoana no hanononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sitrana amin'io rofo manjoanao eo. Sitrana amin'io fanaintainana io. Hitan'Andriamanitra ny eo am-ponao fa mangetaheta ianao mba ho akasitran'Andriamanitra, mba hiova sy handehany amin'ilay tsara tian'Andriamanitra amin'ny fiainanao, manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa raisinao ny fanasitrana tokony anao andro amaraina. Hatrany tabidokatra any Paladia, amin'izay mety ho faritra voatonona na mety ho izay tsy voatonona ihany koa fa afaka tonga dia tonononao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Na mety ny tovanaty na ny ativava, ny tanana, ny tongotra, ny loha, ny maso, ny orona, ny sofina, amin'ny anaran'i Jesosy ny tova-pisefona, lalan-drivotra, ny lalakanina, hatrany amin'ny vava, tenda, vavony, tsinay, ka hatrany amin'ny fivoahana amin'ny anaran'i Jesosy no hanononana, fanasitrana. Ny cellule cancéreuse tononona amin'ny anaran'i Jesosy potika sarava ary manjavona. Tononana koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fivotosana, miena, miala ary tsy miverina. Amin'ny anaran'i Jesosy koa ny endrika alergia, ninona mety ho manjoanao na asma na fahaseporana, na mety ho aretina any amin'ny taolana, na mety ho rhumatisme, na mety na inona amin'ny anaran'i Jesosy dia tononana fanasitranana eo amin'ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venona masina sy manan-kery avy Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra betsaka. Misaotra betsaka ny amin'ny fahafahana mandray teny. Misaotra betsaka ny amin'ny fahafahana mivery eto anatrehanao isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety anao fanatitsika ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra. Tena akaikinao tian'Andriamanitra ianao hoe fa mandroso ianao mba ho ankasitrahany hoe. Mandeha ampinoana tsara hoe dia tsy mandeha amin'ny nofo hoe dia amin'izay finaritra Andriamanitra hoe. Faly Andriamanitra hoe. Alleluia. Tsarovy ireny teny ireny fa maro amin'izay tiany tsy fantany. Nefa ny objectif atsika tokony ho tonga olona fantany. Dikan'izay tsy mionona fotsiny hoe izany tianao hoe. Oui, fa tsy fantatro. Mila tonga olona fantany. Miala amin'ny ratsy. Misy ratsy hitanao iainanao, misy ianao, miala eo. Miala eo miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra. Miala eo miaraka amin'ny fanapa-kevitra tsara. Mety nisy teo koa, mety nisy teo amin'ny toerana io, mitovy taminao, fa efa afaka teo ry zareo. Mba ho proof vavolombelona ampaherenao, fa afaka no afaka eo koa ianao. Ninona fahazaran-dratsy? Izay mahafahazarana azy, afaka hovainy ho fahazarana tsara. Tsy kelikely, courage. Ny miracle no manao eo ny eo fa fahazarana tsy kelikely. Satria tsy maintsy foana, ohatr'izao ilay fahazaran-dratsy fahazarana tsara. Fahazaran-dratsy 100%, fahazaran-tsara 0%. Dia nanao ilay 100%, dia miakatra ilay ato amin'ilay anankiray. Dia lasa 100% ilay fahazarana tsara, dia resy ilay fahazaran-dratsy. Ilay fahazaran-dratsy nefa tonga dia azonao voateraka. Fa mipetraka tsy kelikely arakaraka ny tombonao, dia izay ihany koa no ahafahanao mideside hoe tsy mety tsony iny, ajanoko iny fa tia ny fahazarana tsara hanoloko azy. Tsy misotro toka tsony tsy misotro toka tsony fa misotro ronono. Tsy retirety fa ronono mahasalama zany calcium sy ny ohatr'izay. Dia hovaina fotsiny. Rehefa ilay mitsofoka bara tonga dia misy ronono ve? Tsisy dia tonga dia ndana miala zany fa tsy ao zany lalana. Lasa ianao maka ny mpivarotra ronono ronono tonga dia tena ray litatra. Tinga mbola tsy masaka tsy olana zany ndana maso ihany kosa aloha. Andraho ihany io fa sao dia avy indray tsika hivavaka amin'ny vavonina indray avy eo Andriamanitra nandeha izy dia nisotro ndre mamindrafo amin'ny ray fa mba mandeha ampahendrena sotroiny ronono. Dia na paster raha mamin ronono fa tsy hoe mamin rongony io tsara. Mamin ronono tsy maninona salama be ianao botrabotra tsara tena miverina avany ianao mety tsy fantatra intsony izy ary iny. Tena kaikinao azo elana ny fahazaran-dratsy hoe. Azo soloina fahazarana tsara hoe. Tena kaikinao azo atao zany hoe. Azo soloina hoe. Dia hitanao fa na ianao ary falifaly avy eo. Wow, tsy misotro andro any. Wow, dia hanampy ianao izay. Dia tonga rapitso tsy misotro. Raha afaka pitso tsy misotro. Afaka amin'izay ianao. Mahita bary ianao avy eo mivavaka. Afao Andriamanitra izay olona mety mbola ao. Afao Andriamanitra izay mitazona an'ilay izy.
afao zay mandalo te hiditra ao ihany koa satria manafaka anao Andriamanitra. Amen. Na andray zavatra ve tsika androany? Tsangana tanazena tsara eo voatato anatin'ny parole. Ty hafa mafo an'Andriamanitra ary. Tsangana ary dia tsofina rano ianao ahafahanao mamakivaky ny journée. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa horenao ny fitiavan'Andriamanitra. Ary zay fitiavan'Andriamanitra raisy ty amin'ny amenina tsara, ny fitiavan'Andriamanitra tsy hampanaonao foana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny sokafany ao anatinao ara-pifoazana fa ny fitiavan'Andriamanitra eo ho anao anampy anao hiova. Hoy aho hoe amin'ny anaran'i Jesosy manova anao Andriamanitra. Manova ny décision ao anatinao ny fandrenesanao teny ahafahanao mandray décision tsara hiova. Ary mahita fa olom-baovao ianao. Olona ankasitran'Andriamanitra manomboka androany. Olona mandeha amin'ny finoana ary olona tsy mandeha amin'ny nofo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mandehana fa mifanasitranana voarainao androany. Ny fanasitrana izay ataon'Andriamanitra tsy kelikely, ny fanasitrana izay ho ataon'Andriamanitra miandalana dia ho voatahiry. Tsy verina aminao intsony io favoazana iny ary tsy harary amin'iny aretina intsony ianao. Mandehana fa Andriamanitra ne ahatanteraka sy ahafeno le fanasitranana satria hitany fa andeha ianao hitondra an'le vatanao salama ho any amin'ny fankasitrahana. Ny anaran'i Jesosy ny tsofana rano anao mandehana fa journée bénie ho anao androany. Herinandro tsara ho anao ty herinandro ty. Zay tenenin'ny olona teneniny fa Andriamanitra miteny aminao fa tsara ny androaninao. Ty andro androany ty dia nomen'Andriamanitra hifalianao sy hiravoravoanao aminy. Hatrizay fiafarany volana anatrehanao, ty ny anisan'ny tsara indrindra iarahanao amin'Andriamanitra. Manomana ny surprise tsara mandrakariva ny tompo satria tsara fanahy ianao. Mandehana fa hita fity ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana fa mety io zavatra ataonao io. Mandroso ianao miaraka amin'ny tompo ary mandroso amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao ary Alleluia. Amen. Rapiditra sekoly tokantrano tongava miaraka amin'ny etaeta, tongava miaraka amin'ny fiandrandrana. Tay Jesosy tapoko.